Zay ny fandaram-potoana eny anivon'Evrikem Sadabe fa ho tanterahina ny Antsohihy ny 20 hatramin'ny 30 Jolay ho avy izao ny Foire mamelogno arivo. Hisongadina mandritran'ny andiany faha ao anatin'ity hetsika ity ny vokatra rehetra mampiavaka izany faritra izany. Pitsidika maherin'ny 3 alina no andrasana mandritra ilay hetsika Foire mamelogno arivo andiany faha izay karakarainy faritra Sofia sy ny atenimieran'ny faritra ao toerana ny 20 hatramin'ny 30 Jolay ho avy izao ao Antsohihy. Hetsika izay ahafahana mamelanja ireo vokatra izay arena misy ao amin'ny faritra Sofia ity Foire ity no sady fanohitry ny toe-karena ao toerana ihany koa. Mieritreritra zany zahay hanatsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona lasa satria tamin'ny taona lasa faritra ihany fa saingy amin'ny zany zahay eo 3 alina io zay hoe fanafoarazy fotsiny fa ao ihany koa ny fiofanana amin'ireo tantsaha reo indrindrindrindra ihany koa ny fahatongavan'ireo mpanagom-bokatra mifankahita mifampiresaka manao discussion mifanaraka amin'ireo tantsaha satria be dia be ny tantsahanay reo zany tsy mahita zay olona débouché na hoe marché itondrasana ilay vokatra ary mazava loatra koa fampirantiana moa zany tsy maintsy misy stand marobe ampisiroana ilay vokatra misy ao amin'ny faritra Sofia io amin'izay fotoana zay zany hita eo daholo tonga ny mpanagom-bokatra hita eo ihany koa ny vokatra izay misy tsara ho fantatra fa ny faritra Sofia dia anisany faritra midadasika faharoa izy raha oharina amin'ny superficie amin'ny faritra eto Madagasikara voalohany moa tsy mandrefana fa ny faritra Sofia ny faharoa fa ny mampiavaka Sofia dia manan-karena voajanahary izy. Vokatra ara-pambolena jono ary fiompiana ananan'ny faritra Sofia avokoa zany ka omena afahana amin'ity hetsika ity araka ny nambaran'ny lehiben'ny faritra Sofia Andriamatoa Ernest Zaranaina Toanaina napetraka ho zava-dehibe ihany koa nefa ny fampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany noho ny fisindreo ho fotodrafitrasa toy ny hôtel. Mahatratra 20 avy amin'ny sehatrasa maro samihafa nisandreo mpandray anjara amin'ny Foire mamelogno arivo. Efa misy 20 amin'izao fotoana izao ireo mpandray anjara namandrika trano eva amin'ity Foire izay karakaraina ao Antsohihy ity. Zay ny mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity fa mialohan'ny teny isarahana dia apatsahivina ianao fa ho amin'ny rahampitso alakamisy no fivoahan'ny gazety soa ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara no ahitantsika an'izay gazety soa zay azadino izany ny maka ny anjara gazetinao amin'ny rahampitso dia mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tompoko lasy tompoko vavy.